entina anampinatrandry ny aty amin'ny continent africain eo amin'ny sehatra ny fampianarana tsy mitsahatra manome fahafampoohatrany avy eo anivony Orange Madagascar entina anampinatrany ary entina ihany koa antarana ilay antsoina hoe Wikipédia dia tetika asa iray vaovao entina antarana izany indray ilay antsoina hoe Afripedia izay natao indrindra anampina amin'izay sehatra ny fampianarana izay. Manohana ilay tetika asa Afripedia izay natao indrindra mantarana ny Wikipédia eto Afrika ny Orange Madagascar. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tsy amin'ny foibean'ny Orange Madagascar etsy Andraro ny ambangivangina mikasika izany tetika asa izany. Izy ity moa zany dia tetika asa natao hampiroboroboana ny fampiasana ny Wikipédia aty amin'ny faritra Afrika ary ifandrombona ny mpiara-monina maromaro toy ny Agence universitaire en francophonie, ny Institut français, ny Wikimedia France, ny Kiwix ary toana ny Fondation Orange Arabola. Miara-miasa moa izahay amin'ny fikarakarana fampianarana fampiasana sy famoronana votoantiny ho an'ny Wikipédia aty amin'ny faritra Afrika. Raha ho an'ny Orange manokana dia tsy vaovao intsony ny fampiroboroboana ny fanabeazana amin'ny alalan'ny nomerika, profin'izany programme éducation numérique izay arahana tanterana miaraka amin'ny ministère ny fanabeazana ary nanomboka tamin'ny talata teo sy sekolim-panjakana fanabeazana fototra miisa 30 manerana ny nosy no voakasika izy ity. Betsaka tokoa ireo tetikasa izay taonany Orange Madagascar mikasika indrindra ny fanabeazana ka mampiasa ny teknolojia nomerika raisina eo adidy sy andraikitra moa ny miara-miasa sy misalama ireo tetikasa misahana ny fanabeazana sy ny fahasalamana entina indrindra mpandrosan'ny Madagasikara. Efa nisy seapampifanina misa efatra nomenareo olona ikirakira ireo fanampim-baovao ao anatin'ny Afripedia. Ho a Madagasikara dia nitotosaina tetsy amin'ny campus numérique francophone eto Antananarivo ny 7 septambra hatramin'ny oktobra lasa teo zany narahina hetsika fanentanareo mpianatra teny amin'ny université ny Ankatso ny 3 oktobra. Olona misa 540 no nahazo tombontsoa tamin'izany fampiofanana izany, 10 avy eto Madagasikara, 2 ao Comore, 2 Maurice ary ray hafa avy any Mozambique.